Baware mata manaraka ndray zarana aminareo dia i Carmela, misy Mania sy misy Bianca Belair indray eto amin'ny Mata zao. Raha ho ampatahivina anareo tantara dia Bianca Belair ho amin'ny hoaviny WrestleMania manaraka dia ifanantona ny Sasha Banks. Dia hitantsika indray izay maharesy amin'izy roa zao fa ho jerentsika zany ny matany izareo hoe zao aloha fa manomboka amin'ny match dia ery amin'ny corner ery amin'ny journaliste roa ripaka indray mety kala Bianca mitondra amin'ny torak'ifetritsiny tratran'ny Carmela nitendainy eo amin'ny tendany eo izy. Dia na izany na izany ary dia mibata indray izy aloha dia naverany tery ambany tery io faniongana izy aloha dia nahazo an'ilay sisiny tery indray. Carmela indray aloha zao eto mahazo dia nomeny mibata izy dia io fantarika indray izy sao kely ary aloha hoe 1 2 mbola tsy rizy amin'iny mbola tsy rizy aloha amin'iny dia io indray fa fatorany kalalika eo amin'ilay tady indray ny volony Bianca Belair. Ho anareo lavalava volo dia tandremana zareo fa eo ho anisany voafatotra ihany koa nareo rehefa tafiditra WWE satria io zao dia Carmela nafatony hoe Bianca Belair dia azony tsara mihitsy voafatotra fa tsy afaka mikofoka dia io fa miezaka amin'ala volo amin'ilay tady Bianca Belair io afa miala moa ilay izy zany. Dia le coach izy fa zany hoe tsy izao no amin'ny maha hoe patinage dia tsy maintsy izany dia matsindaka kely dia io fa somary tavavoaka amin'izay zany Bianca Belair dia io fa men'ny daky ndraiky ara Carmela iny aloha fa somary io fa andeha hokapohany amin'ilay volo izay aloha dia io fa natahotra Carmela oka aloha fa tsy mila volo dia indray zany fa nandeha indray namaly indray no Bianca Belair amin'iny dia sita be indray nomena aminazy aloha dia io fa nitsoraiky izy saingy tsy nahavoa. Dia nandaka indray Carmela tamin'iny dia hojerentsika isaitsika hoe raha ohatra ka naharesy 1 2 mbola tsy tapitra indray aloha mbola tsy nanaiky resy Bianca Belair tamin'iny fa mbola mipihany ny lalao alefa ary mitsangana amin'izay rangaha. Dia jerenareo moa zany fa Carmela izy dia amin'ny ankapobeny dia manositosika aloha amin'ny Bianca hoe any ana rangaha give up tsisy farany ataon'ny Carmela. Dia jereo amin'izay fa isany naresy ary na izany na tsy izany raha zay mahay vava ihany no tsy maintsy hoe resy satria tsinona tsy vavany ampiasaina fa teknika dia naresy kala Bianca Belair. Dia ho jerentsika amin'ny manaraka zany fandehany amin'ny WrestleMania ho azo hoatsy fa i Bianca dia ampatahivina rehefa mifanantona ny Sasha Banks. Dia jerevinareo tsara fa na dia efa tapitra amin'ny match dia tsy maintsy mbola misy aminy aby nandrikina io match ny Bianca Belair sy Carmela io dia Sasha Banks mipetraka tery ambany tery manao spectateur dia io fa nandeha nanafika ny kala Bianca Belair Sasha Banks nefa kosa tsy nahavoa midina tamiko Bianca Belair hoe le tahoana kosa mianatra manafinafika ananjy dia tsy namalo Sasha Banks fa naloany miala maina satria tsy Bianca Belair mbola ao anatin'ny tanjaka tsara dia mbola afaka mifanandrina anazy raha ohatra ka hoe iady izy. Dia nempotra sy moramora Sasha Banks dia midina tery ambany na izany ary izy mbola mizesta ihany hoe taitra fa tsy matahotra indrindra fa ifanandrintsika ny WrestleMania zay. Rehefa mankasitraka nareo nanaraka an'ilay katra antsika teo ho avy indray manaraka tsy ho azy dia misaotra betsaka sady ny abonneny petsika misaotra tompoko.